raha tsika ao anatin'ity fitim-baovao manaraka ity kosa ny fiatrehana ny ady amingorana ny andiam-balala sy ny oentimanana ao amin'izany. Vola teo amin'ny 17 faingo 3 tapitrisa dolara eo amin'ireo 2.4 tapitrisa dolara izay tadiavana no voangina entina miatrika ny ady amin'ny andiam-balala ho an'ny taona 13 4 ary tokony anomboka ny volana septambra izao raha ny fantatra ny ady amin'izany andiam-balala izany. Raha ny taona 13 no resahana dia nahatratra 9,2 hektara ny velaran-tany rakotry ny valala ary ny 7,7 hektara amin'izay no voararaka fanafody. Ho an'ny FAO dia ilaina ny mandray fepetra aingana manoloana ny firongatry ny valala. Raha tsy voafeny famonoana azy ireo dia hitomba hatrany ny isany ary ananotsarotra hatrany ny fiadiana amin'izy ireo sy ny tedi-bola ilaina amin'izany. Raha ny tombatombana avy amin'ity sampandraran'ny firenena mikambana ity dia mananontany ny tsy fahampitsakafo sy ny olana ara-pivelomana ho an'ny malagasy 13 tapitrisa, izany hoe ny 900 mponina eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana fepetra. Ho simban'ny valala avokoa ny vokabary hatrany amin'ny 3 alina sy 9 taonina izay 520 isan-jato ny fialan'ny mponina.